Nandritra ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 maro zava-bita tao amin'ny faritra Betsiboka. Mbola eo ihany koa ny vina amin'ny taona 2024 ity. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny velaran'ny fahasivy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mahakasika ny fahavitantena ara-tsakafon'ny Malagasy izany. Paikady maro no nentin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ireo fandaharan'asa sy tetikasa eo ambanin'ny fiahiny nanatanterahana izany. Eo ny fanamboarana sy fanavaozana fotodrafitrasa ara-pambolena, ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena sy voatondraka, ny tohana ara-teknika sy fizarana anam-pamokarana, ny fitaovana ho an'ny mpamokatra, ny fanamorana ny fahazahoana lalam-barotra sy fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha, ny fampiofanana ny tanora ho mpandraharaha matianina, ny fizarana biby fiompy, ny fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireny ary ny sakafony sy maro hafa. Koa indro atolotra anao indray ny makasika ireo zava-bita sy vina ao amin'ny faritra Betsiboka. Ho an'ny sehatry ny fambolena, lemaka voatondraka 400 hektara no nasipana-vaozana. Ny fizarana anam-pamokarana, masom-boly vary 450 taona no nozaraina, masom-boly vary safiotra 420 taona, masom-boly katsaka 250 taona, masom-boly legioma miisa 8,700 fonosana, sakafom-biby 3 taona mahery, tirana jinkao sy penisetom voazara 7,504 isa, zezika mineraly 7,20 taona, zezika organika 7,70 taona. Teo amin'ny fizarana fitaovam-pamokarana indray 500 ny fitaovam-pamokarana madinika. Ho an'ny fanofanana tanora 450 ny tanora voaofana raha 5,700 ny tanora piompy. Teo amin'ny ady amin'ny valala nahatratra 7,707 hektara ny velaran-tany vita famindrahana fanafody. Ady amin'ny olitra legioniera 5,20 hektara ny velaran-tany vita famindrahana fanafody. Ho an'ny vokabary taona 2024 hatramin'ny taona 2022 dia nanao lanja miakatra tokoa arak'izao hitantsika amin'ny tableau izao ny vokatra azo. Ho an'ny sehatry ny fiompiana indray, fizarana zanaka biby fiompy, zanaka akoho miisa 420 no voazara raha 440 ny zanaka ondry amanosy, zanaka akoho lahy 707 isa no voazara. Teo amin'ny fanofanana tanora 5,700 ny tanora piompy voaofana. Ho an'ny fanorenana trano sy fotodrafitrasa indray, ray ny toerana fisotroan-drano ho an'ny biby fiompy. Ho an'ny fahasalaman'ny biby fiompy izay tena zava-dehibe ihany koa, 2,394 no vita vaksiny, raha 2,377 no vita fanalana kansetsitra. Ho amin'ny vina 2024 indray, isy ny fanatanterahana andreo fandaharan'asa nasionaly 4 lehibe, titre vert, fanajariana sy fanavaozana lemaka voatondraka, anam-pamokarana sy fitaovana, voly anikotrana. Ho an'ny tetikasa purpa toy izao hitantsika antsara izao ny ezaka ho tanterahana. Ho an'ny papri indray, maro izy ireo no ho tanterahana ihany koa arak'izao hitantsika izao. Ho an'ny tetikasa PLE, tetikasa vaovao, isy ny ezaka ho tanterahana ihany koa amin'ity taona ity.